Ny aika ihany koa ny mpisolo vava ny mpandrarama Ravatomanga fa nisy ny fangatana nataon'ny FCC ny ametrahana azy any amin'ny fonjo io saingy noho ny antony ara-pahasalamana no nangatahany ny mpisolo vava mba hamerenana ny olona rovany amin'ny hôpitaly Premium Care izay hôpitaly efa nijanonana ity mpandraraha ity hatramin'ny fotoana nijanonany tao Maurice. Ny mpitsabo ny mpandrarama Ravatomanga mihitsy no nanao ny fijoroana vavolombelona fa trop fragile na tena marefo ny fahasalaman'ny ity mpandraraha ity ka io nangatahana tamin'ny fitsarana ny amerenana azy ho arahimaso any amin'ny hôpitaly io. Tsy ahafahana manara-maso akaiky ny toe-pahasalaman'ny Mamy Ravatomanga mantsy any am-ponja hoy ny mpitsabo azy izay namafisy ny mpisolo vava azy ihany koa. Efa very 1.20 kilao tao anatin'ny 10 andro monja moa ity mpandraraha ity raha ninambara ny mpisolo vava azy hatrany. Omaly no nanomeza ny fitsarana tao Maurice ny didy ny tokony andehana ny mpandraraha Mamy Ravatomanga any amin'ny fonja ny Moka Detention Center io saingy androany maraina dia nivoaka indray ny vaovao avy any Maurice fa naverina any amin'ny hôpitaly Premium Care indray ity PDG ny vondrona Sodiat ity. Efa nampodina sy afaka nody madidio eto Madagasikara ny copilote Raymond Asnaivo izay niaraka nanamora ny jet privé Cessna 560 XXL nitondra ny mpandrarama Mamy Ravatomanga sy ny fianakaviany niaraka tamin'ny Prime Ministre teo aloha Christian Nianga teto Madagasikara ny 1 Oktobra ary nangataka ny petraka maika na hanao atterrissage d'urgence tao Maurice tamin'ny fotoana io raha ny vaovao avy ao Maurice. Efa natao fanadidina sy nanao fianianana teo anivon'ny fitsarana tampony na ny Cour suprême tao Maurice io copilote io ny talata 18 Novambra lasa teo ho ny mpisolo vava azy. Efa nanaovana fanadidina lalina sy ny fampiresahana ihany koa ny tompon'andraikitra tao amin'ny serana mpiara-manidina tao Maurice sy ny Braony BPP ao an-toerana ka tsy nahafahana nanamarina ny mahameloka azy ka antony nandidiny fitsarana tampony tao Maurice ny vesatra rehetra hiampangana an'ity copilote ity. Ny 20 Novambra teo no naveriny fitsarana amin'ny copilote malagasy io ihany koa ny pasporiny ary ny 17 Novambra lasa teo no efa niala tao Maurice no dia eto Madagasikara io copilote io raha nambara ny mpisolo vava azy. Le tena karay le Jirama dia nakaray le Andray Manjaka. Ny tantara aloha dia tena tsy miala amin'ny tantara mihitsy tsika fa ny tantara dia fakana anatra ka ny anatra misongadina zao aloha dia le fomba fitondrana tamin'izany ary dia nitoy tamin'ny fanjanahantany dia nitoy hatramin'izao le fomba fitondrana tsy dia le hoe tsangan'olona narazan'olona no resantsika eto amin'ny mialatsiny sy mifona raha ohatra nisy nandray azy ohatran'izay fa le fomba fitondrana dia efa nitanysantsika teo izy io fomba fitondrana Rajoelina sy Ravatomanga sy Tsay Christian io ny amin'le Jirama eo moa zany hitako henoko ihany resaka tamin'ny Assemblée nationale misery hoe avoay baribary ny ao amin'ny Jirama fa itsika koa ary ny anatin'ny fikeonandoha ataotsika ary fikeonandoha mety efa ataon'ny mpiasan'ny Jirama fa fikeonandoha momba ny angovo eto amin'ny firenentsika mihitsy misy manko ny lafiny angovo eto tsy mbola ao anatin'ny Jirama fa mbola any amin'ny barrage vao atao sy ny sisany oka isy mihitsy ny fikeonandoha momba an'io satria rehefa tenenina jejojejo izy dia hoe stratégique fa ny dikan'izay dia hoe mitotonao ny ain-dehibe tsika le firenena mihitsy ary ny santionena ahitantsika azy zao dia zao mandady mihitsy angatsika menakavy nanaovan'le Jirama azy ka ny angovo amin'ny ankapobeny dia tokony hanaovantsika fikeonandoha manokana mihitsy koa io ny hifehezan'ny firenena malagasy tanteraka ny resaka angovo eto aminy. Ora isitsika ty antso manaraka ty ary miarabe salama misy olana kely ambadika eo io matso misy eny tompoko eny ary mialatsika hoe tatora izany fanamariana na zay totorisy fa ny fihevirapasa hoterentsika angambany mikasika an'iny fa rehefa voatoizana iny mbola afaka mamerana miantso anao raha ohatra zany fa mandamina kely eo ny technicien isan'ny teraka devitra tany Tsimbazaza moa tamin'le omaly mikasika an'io le hoe le contrat io dia aveo motatso hoe ireo moa zany ny any ao amin'ny Jirama sy ny any amin'ny fournisseur ka raha manaiky izy ireo avoaka fa misy clause de confidentialité zany dia iny le hoe misy zavatra tsy mangarara lay zany ao ambadika le izy ao itsakilany koa ny resaka Jirama dia satria misy moa ren'le hoe
fanadihadiana ataon'ny cour des comptes hoe ohatrotrany ahoana ny fandehany eo amin'ny Jirama raha resaka solika fotsiny de hoe misy elanelana be zany ny solika tena voaray ampiasain'ny Jirama sy ny hoe anaovana komandy anga zany sy ny de tena faty antoka be ho an'ny orinasa le izy satria zatra tsy maintsy aloha tsy maintsy faina de efa namoaka an'izany to amin'ny cour des comptes de io zany le hoe sy andedaviny maro ihany koa hoe aloha angarahara satria betsaka ihany koa ny tatitra mivoaka ataon'ny cour des comptes fa ohatra ny tsisy arakaraka zany le izy Constant Ravelson ohatra ny mandehandeha fotsiny any ambadika any ndao ary vonina izy miaraba miaraba tompoko salama tompoko salama tompoko miaraba ny tompoko de eny ary ia fanontaniana kely fotsiny mba zika apetrako amin'ny Ravelson Constant mahafinaritra le miainao amin'ny tantaran'le sy manazava le resaka Andriamanjaka sy fakazany fa misy anankiray mba manitikitiky ny saiko zany hitanao misy an'le tenenin'ny Folo Mikael hoe atao gasy resaka fanagasiana zany le resaka taratasy mombamomba ny miany amin'ny fanjakana sy ny karazany ono azafady tena manaraka tsara le rythme malagasy atsika ve reny sa hoe mbola isisa iteny ndray hoe tsy mety io na ohatr'izany tora toko tsy tena azonay koa aloha tena inona teny hoe ohatra hoe manaraka tsara inona malagasy azadiny fa ny lalam-panorenantsika aloha de milaza hoe ny teny pirenena miasa eto de teny malagasy teny frantsay ray aloha zay de amin'ny ankapobeny ihany koa le hoe ambadika ireny fanapahan-kevitra ireny raha ny zavatra azo aloha de hoe ahoana no isian'ny fifampitokisana mba tsy isiany elanelana be loatra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka anisan'izany zany zao raha ny fahazahoako an'le izy fanapahan-kevitra mandeha makany amin'ireny hoe mba atao adika amin'ny teny malagasy ny reo fanapahan-kevitra sy ireo zavatra hifampitana sy ny zavatra hositrahan'ny olona de mba miteny gasy na dikana anina tokoa moa zany tena manakana an'izany tsy anaovana azy amin'ny teny malagasy tsika ve mahantra voambolana sa iny de mba miasa koa ny eo amin'ny akademia manano zany raha misy voambolana tsy ampy eo fa betsaka koa ny teny atao hoe vokatra fa mety tsy de ampiasaintsika loatra na tsy fantatra ny tena heviny de mety mba manao ezaka koa ny eo amin'ny akademia zany amin'ny lafiny serasera mba ampahafantarana ny hoe inona ny voambolana inona ny heviteny ary nahatra eny mécanicien sy ny mpanao sidira zany zao tevazato zany na hatrany amin'ny le atao hoe hôtely gasy tony aragna efa teny mbazary janjotra indrindra le izy ndao aloha raisina anao miarapa salama eny tompoko ndao somary miataka kely na voalohany zany miarahaba ny vahiny miarahaba ny tompy radio eny tompoko misaotsinydila amin'ny fanazavana fa misy ihany keo aloha teny gasy indraindray ohatra ny hoe tsika kamena andrimatoa Ravelson Constant ohatra zao de zatra foana sika miteny amin'ity hoe foiezaka manao inona moa tsika teny bakakamo tady misy voambolana satria niezaka tsy mba foy any lavitrezaka de teny fa ny foiezaka tsy de lahara-pahamehana angamba misy teny malagasy ohatran'izay de ihany koa zao tsika rehefa nanao any namorona an'le fitaliavana angamba tsara fa tsy direction rehetra akory dia fitaliavana satria raha io direction io zao de ohatrany hoe fandraharahana satria ny service ny sampandraharaha misy zany hoe mba ezaka ihany avy amin'ny akademia malagasy araky ny fitenenana teo de amikasika an'le fiarahamonina sy ny fitondrana firenena marina de marina ny teneninao fa ny indraindray tsy tokony hamenatra ny miteny an'izany ny fandompiasa-pahefana eto Madagasikara de tsy tokony hoanina toko anakoroa mifanohitra ihany fa tsika eto Madagasikara zao fa misy faritra efatra amby roapolo raha taloha tsika misy afaritany sivy marina fa angamba tsy mety mbola tsy mitovy ny
ny voata amin'izany fa amin'izao fotoana izao zany tsy tokony mifaritra ray mitondra ny firenena eto mandritra ny fandiniasa ray telo fa tsy mialy eto analamanga kosa ndery nama fa asa aloha ny vavideran'izany tsy mpanavakavana zany fa tena amin'ny fomba mahitsy misy hoe zao dia mba tokony mba dia mba hakany amin'ny fativatina karatra sy faritra loatra mangorona faritra tasy tsindrim-pangitra kely zay fa misaotra eny ary amin'le teny malagasy aloha zany le teny malagasy aloha misy nge nitefitefena fafa mandray le foezaka zao takizay ko moko misy le manao hoe ny asa vita raha amin'ny fitondrana ngea tsy niezaka nge no tsaraina hoe tena niezaka fa tsy vitako e fa le dingana tratra ary le hoe foy atonona sy lavitra le tanjona aloha resahana le tanjona dia avy eo anao mahita hoe reto ny dingana tenatena ny momba an'izay fa resitsika ny antso manaraka voninao ary raha efa ao anao dia mitenena miaraba tompoko miaraba salama tompoko eo am'le resaka hoe ny manam-pahaizana malagasy be da be ny teknisianina amin'izao any anatin'ny ministera rehetrarehetra any mandeha ny IGE dia rehefa mandeha ny IGE dia samy manao azy tiany atao dia misy misikitsikotra mihitsy ny hoe na zavatra tsy fianara lasa tenenina hoe ty tsy mety nefa nitadidio tsara fa ny zavatra rehetra mandeha any anatin'ny ministera nge tsy maintsy misy validation any amin'ny IGE jerevana hoe mety ve ty dossier ty mety ve ty dossier ty so dia zavatra cercle vicieux petatompotsy le zavatra atao any amin'ny IGE fa tsy tena hoe fitsiriana n'izay zavatra tsy mety ao anatin'ny ministera tsirairay kosa toko ny prime ministre moa zao le tany amin'ny farazoko tsara le satria nisy an'le hoe namoana an'ireny le hoe mpiasa-panjakana ambony tompon'andraiky anivy ministera sy ny sisa dia tsy mivoaka aloha satria mbola misy ihany koa le fitsirihana atao zany na audit moa izy raha ty amin'ny privé zany fa ohatran'izany inspection zany ataony ohatra ny inspection générale de l'état ataony cour des comptes nanaovana zany teo anivy ministeran'ny nanomboana azy moa zany ministeran'ny finance zany miaraka amin'ireo ratsamangaiky any dia hoe raha azoko zany zatra tena aloha dia mba tsy hodikodina fotsiny eo fa mba tena ahitana hoe nanaraka ohatra hoe resaka procédure le zavatra natao na famoam-boly io na ny fandraisana fanapa-kevitra io na fanaovana asa io sy ny sisa mba ahitana zany hoe taizany lesiko ary hoe ny visy vola verivery miteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana sy ny ohatra zay raha azoko tsara zany zavatra tian'le olona nresahana teo efa misy antso vonina izy izy mba teo raisina indray ianao miarabary Allô. Salame. Miaraba tokoa. Miaraba. Ny fomba fijefana misika hoe olona lovatsofa dia olona fampitanana ny teny zany fa tsy amin'ny fankeketana antsofatra loatra ny hitako hoe mahasarotra ny fampitana ny hevitra izay tianao lazaina satria ohatran'ny sasasy teny maro samihafa zany mandeha makany amin'ny fanazava-kevitra fa tsy tena hoe mahitsy loatra dia ohatr'izany hoe mahafatakaro akasy satria efa taty amin'ny fanazarana tany eke tsika voanazo ny fampianarana na nisy azy amin'ny fianarana tany aloha zany dia ohatran'ny tsy tena mitondra antsika manao fandraiketana mahita mitsoratra fa ny lovatsofina amin'ny teny ny tondrana tany sy fanjakana dia ohatr'izany manome hoe mahasarotra ny atao fitondrana ny fanjakana sy ny tantara fa izao nefa hoe tokony hoe ivelany ny tantana politika konko nefany ohatran'ny hoe niditra tamin'izay ihany nananana ny fahaizana mampalana anazy tsy tena nitatevateva loatra fa nitarika amin'izay tokony antanan'le izy amin'ny hoe zao ny mety dia ohatran'ny hoe tarozaka be zany fandrosoana ateraka izay zavatra izay fa asa tsy fantako izay aloha mba fieritreto hoe fa mety hoafangama vaviveta fantanina petaka tsy dia hiditra zany ohatra amin'ny jiramaza dia resaka mbola eo ampedinazy iny fa mivana mandeha ihany fanazavanao mandeha ihany dia zay ohatra ohatran'ny hoe tsetsatsetsatsiaka tikolokira ohatra tsy fantako fa dia ohatran'izay mba fatakarakory misaotra
mifanio-kevitra daholo zany de miverina amin'le lovatsofina sy le fanajana ny ray aman-dreny teto amintsika manko ny mpitondra fanjakana de ohatran'ny sampy olona mihitsy tena ohatran'ny tany aloha tany moa de ty farantiara de milaza tena hoe masoandro ka noho izay fanajana zay sy lovatsofina zay indrindra no mahatsara ary tena mahamety raha nomboka atsika an'le hoe fiekena de ireo lehibe nitondra atsika sy zay nitondratondra atsika sy nitarika atsika tamina atoko sy ny sisa raha mba misy fotoana miaika ao anatrehan'ny vahoaka hoe tamin'ny fotoana nanaovako an'ity de tena namadika ny repoblika fa tena le lasitra tranainy any nararotiko na namafisana ny fitondrako na nankana fitondrana na nitondrana ny atoko na sala am'izany toko fa fotoanany zao a satria manaja an'izany le sarababen'olona zay nentinao hatramin'izay a tsy sahiteny izy a raha tsy ianao ny mamaky an'le fitenenana ao ndray ry ny atso manaraka re efa misy vononao miaraba tompoko salamy allo eny tompoko miarahaba atsika ato amin'ny tompy radio a de miarabanao Brito de miarabanao Ravelson Constant arahaba tompoko ya mahatsiavo kely ihany fa ianao mpampianatra tamin'izany tany Ambositra mbola atao volahy ianao tamin'ny taonjato faharoapolo zany mbola mitana rangana anao a mbola mitana fa elane zany taonjato faharoapolo a de makasitraka makatelina zao zany ny fideriko azy a be de be nge nitahiri-kevitra mahakasika ny eto Madagasikara tsika zany ohatrany hoe tsy tokony hikaroka zavatra be intsony fa misy zao ohatra tamin'ny tokony isy anao reny a tena hita hoe a feno misy koa any amin'ny asa-pikaro ny isan-karazana fa tsika malagasy any lasa mijery zava-baovao ihany de ohatra hoe te ahita zava-baovao fa efa be de be nitahiri-kevitra tokony hampandrosoana amin'ny Madagasikara eto fa ny falivala amiko a de olona vonona hampandroso ary tsy tena fa tia ny tanindrazana zany moa arak'le atao amintsika atao amin'ny tompy radio hoe tia tanindrazana de hoe tsy mitombontsoanao no jerenao fa meny vahoaka olona ohatr'izay hany no mendrika any Madagasikara ka nytiako hotenenina zany ao anatin'izay rehetra zay de hoe io toetaina io ihany tsy maintsy hovaina satria raha mahita tena hoe misy minisitra ho fidina efa ho arivo roa arivo nefa tsy fantatra hoe tady vola sa harena fa de zay mila tia tanindrazana zay ngamba misaotra de makasitranao indrindra fa de tsy adinontsika mihitsy ny etika tsy adino moraly tsy adinontsika aloha hoe tokony olona tak'izao tokony olona tak'izao ny anjarantsika kosa de zao hoe tsy raisina misingana iny ekena mihitsy iny a de raha singantsika iny a de veromomoka fa apetrakitsika zany a ny arofanina rehetra mahatonga azy tsy afaka ioatra n'le hoe tokony ary raha vao mandingana am'le hoe tokony a de tapaka ny lohany ohatra mpitenenana ny iny zay zao ny ilaitsika zao fa raha ny hoe tokony a de zay tsara fanahy zay manao ny marina ihany any maty antoka daoara raisitsika ny antso manaraka salama salama tompoko de miarabanareo mirahalahy mirabany teny salama tompoko famankalozakevitry ny misy ny angovo sy ny jirama sy ny namatao amin'ny assemblée amin'ny maraina io ny zavatra tsapako a tsy miresaka rano misy zareo fa tsy anankiray ihany mba eniko ny resaka rano nefa le rano anisan'ny problème maben'ny olona zay aty vato sao de tena olana ao anay io rano io raha ho anahy manokana efa tany amin'ny 2018 ngamba misy rano jirama tonga tao anatin'le pompe mandeha io de za zany mba mangataka fa tsy haiko ahoana ny hevisinareo ao ny hevitry misy constant hoe maninona raha tonga de zarainareo any le jirama de ny ray jiro ho an'ny angovo de jiro fotsiny resahany any de any budgeny ke ny rano a efa misy mistérany rano de alao rano ary ambadikely misy iny a direction générale lafy iny a de ny mistérany rano zany miandraikitra an'iny tsy fanarahany any fa hoe andete nge le jirama de za manontany tena hoe andete noho ny resaka jiro sa andete noho ny resaka rano za mino fa raha resaka rano tsy andete jirama io fa jiro mandete anazy a ary za koa mino fa ny compte bancaire sy ny budget ny jirama ny volany jirama ray ihany mikambana ray ihany na jiro sy ny rano de le rano zany a tavela resaky tsy mandraraha fa le jiro foana resahana
nefa ny mbola miteny le tao androano hoe voakeko hoe trantiny sanagasy angeny mba misitraka jiro e fa ny tsy misitraka rano totoana eto Antananarivo tsy haiko firy pourcent eto Antananarivo mba misitraka ny rano jirama io de za tena mangataka hoa angatako ny fanjakana fanofanofana ihany zara ho anakiroa le jirama ny jiro de jiro malagasy de ratasy ho any amin'ny ministerany angovo ny rano atao hoe rano malagasy de ratasy any amin'ny ministerany rano iny de samy manao ny atao hoe samy miatrika amin'ny problemany ihany fa jiro foana ny resana fa le rano avelany nefa de victime ny rano koa ny vahoaka malagasy solo to ya ka le jiro manko mampandady mihitsy ny tena napotika daholo ny fiarina rehetrarehetra efa de tolokevitra moa zay ko tolokevitra zay fikonan-doha zao fikonan-doha zao fa le rano koa de mila stratégia ny rano mihitsy isika zany hoe mila tetika zay tena havelombelona mihitsy ny aindebetsika amin'io rano misy akolaka koa ngeo rano e mody hoe amboly aty amintsika zala satria mahalan-drano any amin'ny taniny any velany any de amboly aty amboly atsy ananina amboly atsy aménagement lehibe atsy kinona moa dikan'izay fa de maka ny rano aty amintsika izy nanomorona ministera manokana mihitsy io rano io zany taoriny fivirina tany firenena anankiray tany amin'ny pays scandinave iny tamin'izany fotoana zany satria nisy vola be tao anatin'le izy de nitohizan'ny fitondrana amin'ny fandimby teo moa zany tany amin'ny faraparan'ny troisième république de niditra tamin'ny transition de nandeha bazarana fotsiny teo araky le resana ny ministeran-drano de naray izy io misy fifampitsabahana ndraikitra ihany hoe inona moa zany tena mampiavaka an'izy ary ambadika arifa de ho hitantsika hoe nahadro fanavozana zao de jerena tokoa ahoana ny anaovana an'io fa anatin'le fitakina fototra zany tao anatin'le tolona tao raisina miarabe salama allo ndao ary tapatopoko miarabe miarabanareo de miravapeny zay miravany vahinsika zalo za tia tezika amin'ny alevatoko staravely anto sato atakarina be le bavoaka fa nytiako za misadresy am'izao fanatakaza misy zao ihany ny tiako ambara zany de zao raha ny aliraika zao fantaka zao zao firenena misivika zao de za mahita hoe amesina ny ratsiveko maratra eo afitondrany miatony de zao tadio tsara fa nisy fifidianina teto natao ary teo fantakany te radonaranoaka any fa tena nisaina tamin'ny nanisa micro dio vato azy fa nataony raviro manjaka nahita faiza tadionareo mpitondra fanjakana am'izao reo fa iny raviro manjaka nasoritsika teo iny toko vola tsy tokotsoko etyre fotsiny vola bory fa mahavity firenena zany ka ry ale alinaitondranareo azy fametrana olona isaky ny district menina ny olona am'izao fotoana zao tianareo fanjakana am'izao de midika famerenana ny raviro manjaka ao fitondrany ary anaty tena paitandiny no fametrana ny prentiste am'izao zay hita nareo zany ohatrany hoe komonamory nareo le fanjakana am'izao reo ohatrany hoe ohatra de asinareo anina le izy zany fidelika azy fa ohatrany hoe isy de hoe nareo sahoany fa raha zareo reo hoe etyreto miaina manjera mitaroatra azy nataony position sety am'izao ka misy aza de reo député famoretenareo tele de mba tsara ihany le mizara le vaovao aloha mba mety fantatry ny olona fa nandraisin'ny tafika koa ny fitondrana ny Guinée Bissau any aloha zay zao zay mba tsy misy fifidianana mantsy tany de tokony hivoaka ny tany mako le présidentsika le nandinditany mihitsy tamin'ny nanao kilalaka volana jolay tamin'ny eurotone de tsy hita zay antony namanginy tany Guinée Bissau de malaza misy amin'ny drogue sy ny fanadiovangola maloto io koa Guinée Bissau hatramina mpitondra ambony Guinée Bissau tafiditra am'izany samborony amerikanina tany ampanidinana tany heritaona mahery taty aoriana zany de samy tsy eo amin'ny fitondrana tsony aloha